Zao fotoan-dehibe mahatafavory atsika izao fa ny mbola andraisaky fitenenana eto Ampamarana dia tsara angamba mba hahalalànareo hoe aiza no andrana an'ireto tanora vao natokana teto ireto. Ka ianao mon père Serge dia alefa ao amin'ny paroasy Meday Mahagaga ao Ambovombe. Diacre Moussa Evariste kosa eny amin'ny centre Saint-Jacques fa misy toeram-pamokarana zay karakarain'ny diocèse ao dia mba kininay aminao dia manampy any mopera José ihany koa amin'ny apasy. Ianao Taindrasa Jean-Louis Josaphat dia alefa any Mahatalakia Anampiano. Ianao Filemon Jeanne Fabrizioa dia alefa ao Manambaro. Ary satria nahay nitaiza dia nahay nitaiza ny mopera Serge ny tany 33 dia omena indray azy tovon-janahary Alexandre. Dia ny mety ho fanendrena vaovao ato anivon'ny diocèse i mopera Eric ekonoma dia alefa mandalina hatrany ny lala-pitatanana any Roma ka ny misolo azy eto atoerana ny ekonoma ny diocèse dia i mopera Lucien Ravelonenzena. Ao amin'ny petit séminaire i mopera Herman Zakasoa sady mbola karakarainy hatrany ny maha-cérémoniaire azy ato amin'ny diocèse. I mopera Bienvenu Mareta dia ao amin'ny librairie Sacré-Cœur. I mopera David Salomon dia amin'ny justice et paix sy ny prison. I mopera Bertin Sirahamba zay ao amin'ny Didek dia ampiana ny vovonan'ny tanora. Ireo i mopera Pascal sy frère Henri Diacre amin'ny Saint-Jean-Baptiste le Précurseur dia manampy ao amin'ny cathédraletsika. Ny ao amin'ny paroasy Meday Mahagaga Ambovombe ny curé dia i mopera Nicolas Valsoa. Dia manampy amin'ny Sivory i mopera Albano Tovosoa. Manampy any Beloa i mopera Josom Ramanatoanina. Ary mopera Aziz Martial dia alefa missionnaire any Morondava. I mopera Alexis Maka dia alefa any amin'ny Université Catholique any Madagasikara ao Ambatroka. Dia izay zany hoe fanendrena vaovao indray ato amin'ny diocèse ka dia zay rehetra tokony hanao ny passation zany dia tsy maintsy vita amin'ity volana Auguste ity fa tsy maintsy efa any amin'ny poste daholo any amin'ny volana septembre. Dia misaotra ny eo amin'ny fikambanan'ny lazarista moa satria za tsy hanonona ny anarana fianonana ny anarana fa dia voalohany aloha miarahaba ny mopera Antonio zay tafaverina soa matsara fa saika raikitry ny corona tany andafy fa tafaverina soa matsara ka dia mbola mandray ny toerany ao amin'ny banlieue Ambovombe fa dia misaotra ny fikambanana nanome tanora ihany koa hanampy amin'ny Ambovombe Mambedina. Nanome dia mpanampy ihany koa ho an'ny Ranomafana. Nanome mpanampy ho an'ny Manatenina ary nanome mpiandraikitra vaovao anankiroa ho an'ny Abekiny. Dia misy mpanampy ihany koa ao Mariaky
isaorana ireny rehetra ireny amin'izany fiaraha-miasa na bevoan'ity diosezitsika ity izany. Teo manareo dia matetika namerina hoe mopera Alexandre visiteur dia misaotra amin'ny fiaraha-miasa fa tsy hoe lany daty ianao fa nahavitany mandat fa dia efa mopera Gaston ndray zany no visiteur vaovao ny fikambanan'ny lazariste ka dia misaotra mopera Alexandre tamin'ny fiaraha-miasa tao anatin'ny 7 taona zay na visiteur anao zay ary dia mirary soa indray ho an'ny visiteur vaovao. Ny magnaraka bizao ny paparay masina François dia miantso synode moa dia ho fiaraha-mitantana amin'ireo évêque ny fiangonana fa tsy maintsy miainga avy aty amin'ny fototra ka ny synode dia hanomboka amin'ny 10 oktobra ao Roma. Fanikafana zany ny 10 oktobra any Roma fa ny angatahany paparay masina kosa dia hoe ny dioseze manerana amin'ny tany dia manokatra ny 17 oktobra ka ny soro-dalana maro samihafa tokony arana amin'izany dia omena amin'ny volana septambra iny ka dia akinina mopera José Herimbola zany ny handamina an'izay ka ny filan-kevitra pastoraly novambra moa nitsaika fanaovantsika azy dia ny filan-kevitra pastoraly dia ataosika oktobra zany fivorian'ny pretra dia miaraka amin'ireo solitenan'ny komity araky efa mahazatra atsika ireny koa ao anatin'ny fiomana fidirana amin'izany synode izany koa ny 7 oktobra zany ny fiaonana tao ny fanaosika any Fort Dauphin ka ny tena votoatin'izay zany dia ity synode zay tanterahana atoliviny eglizy katolika ity manomboka amin'izao ary hifarana amin'ny taona 2024 ato anatin'ny 3 taona zany ny fiatrehantsika an'izay synode izay dia izay no amaranako ny teny dia mbola mamerina ny fisaorana amin'izao fiombonatsika izao fa dia nitsodranin'Andriamanitra no angatahana hatrany aombatsika mianakavy.